hoantsika eto Thomas na sy ny manodidina vahaony oloko vahaony ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadideo ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony vahaony amin'ny fofeny fifaliana no iarabako atsika menakavindray eto tapitanana ny Thomas na sy mandidiny nafinaritra ny fotoanatsika tamin'ny sabotsy lasa teo ny aingany ny fotoana iny tamin'ny 14 janvier teo ary dia vahoaka maro no natsapa nikasika Andriamanitra za dia makasiraka ny tompo satria vahoaka amin'arivony maro no tonga nanatrika ny fotoana iny tetsy akiriry ary tetsy mangarano ny zava-dehibe tsy any amin'le hoe be olona za tsika tsy lihinany amin'izany tsy any amin'le hoe nahazo olona fiery tsy any amin'le hoe nafinaritra avy fotoana nanahoana ny hira ny zava-maneno tsy zany ny zava-dehibe ny zava-dehibe dia ny hoe natsapa ny herin'Andriamanitra ve ny olona ary ny zavatra nitranga ve teo amin'ny fiainany natsapa fanafahana ve izy ny zavatra tsapako tao dia amin'arivo ny olona sitrana maro ny olona narary tonga tao ary teony eo satria nametraka defi mihitsy tsika teto hoe raha tsy matsapa ninininy ianao ary raha tsy mandray nininina aza miveriny eto tsony amin'ny heriny fa dia niporfon'Andriamanitra ny teny zany ary dia makasitraka ny tompontsika fa olona maro no sitrana ny maivana natsapa fanafahana nandray fahagagana afaka tamin'ny herin'ny tromba tamin'ny herin'ny démonie tamin'ny karazana ozina hoentintsika eto ireny fijoroana vavolombelona satria fa maro ireo ny joro vavolombelona niakatra teo mipilipitra dia natsony izy ireny mba ilaza ny zavatra tsapany ary dia hoentintsika eto amin'ny fotoana manaraka ireny fijoroana vavolombelona ireny mitohy amin'ny sabotsy ho avy izao 21 janvier ny fotoanatsika ao anatin'ity grande délivrance ity ary dia aperakitsika foana ny fanamby fa velona ny Andriamanitra ivavahantsika mahery ny Andriamanitra ivavahantsika nisy tamin'ireo olona nanatrika tao reo nisy fibrome dia tonga dia natsapa hoe teony hoe dia afaka nisy olona zay narary ny sofiny ary tsy nare nandritry ny andro maro fa vita ny vavaka teo dia nare soma tsara nisy karazana aretiny araka teniko teo hoe ho hitatsika eto reny karazana fijoroana vavolombelona ireny fampianarana mahakasika ny fototry ny ozina fototry ny olana no nampianariko tamin'ny sabotsy lasa teo ary mbola ho ampianariko zany amin'ny sabotsy ho avy izao mbola ho jerentsika amin'ny Tsipriany daholy inona ny mahatonga ny devoly miazona ny fiainanao inona ny mahatonga ny ozina mbola miazona anao inona ny mahatonga ny aretina mbola mitazona anao aiza daholy no mety olana reny retsarehetra mako ny adosona goavana mako riavana dia izao hoe mandroaka devoly mivavaka mandroaka devoly kanefany le olana le tranona devoly le fototra iorenany devoly mbola ao anatintsika le zavatra ifikirany devoly mbola ao anatintsika le zavatra ipetrahany devoly mbola ao anatintsika nefa le devoly roary ka raha tsy le fototra mihitsy no alana
dia tsy miala ny devoly ohatra ny tantely io rehefa tianao ny anala ny tantely amin'ny toa tantely ankiray dia le reny tantely mihitsy no alana raha vao miala ny reny tantely dia miala miaraka amin'ny daholo ny tantely rehetrarehetra zany foana no lalànany ny toerana anankiray hoe misy vitsika na fafanao isan'andro raha ny tranonao fa fiany vitsika dia misy vitsika foana isan'andro fa raha tianao hiala ny vitsika dia jerevony ao amin'ny tranony eo dia ao amin'ny tranony mihitsy tofirina fanafody na ao mihitsy tapenana fa raha vao tapina ny tranony dia tapina ny lalana ohatra zany mihitsy zany ny asana devoly io ny adosoana goavana taona mpanompon'Andriamanitra ndray dia mandroka ny devoly kanefa le devoly tsy miala satria mbola misy fikirany ao ary zay ny antony fampianarana zay ny antony toroteny ampahafantarina anao inona ny zavatra mbola ifikirany trosa inona ny fikirany fahantrana ao anatinao inona ny fikirany aretina ao anatinao inona ny mahatonga no mbola tratrana fanana faniliklehana inona ny mahatonga no mbola andairana famisaviana inona ny mahatonga ny ozina mbola mifikitra ao anatinao dia laha ny andro ianao mitety fiangonana laha ny andro ianao mangataka vavaka amina pasteur délivré a pasteur vavao a pasteur le izy tsy afaka satria misy zavatra mbola ifikirany ao anampy anao ny tompo armino fa ao anatin'ny fandarana anio dia andray zavatra ihany koa anao ndao naraka fijoroana vavolombelontsika ho antsika eto Tomasy na sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ny ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidio ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo hitanao ny herin'Andriamanitra hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao andao fa tsara Jehova izany anaranao fitahina ny anarako inona zavatra nataony tompo tamin'ny fitahina nataony Jesosy tamiko zany a tamin'ny zoma hariva zany fitana filanty tena manaitaina be mihitsy ny tena tsy maray zavatra mihitsy tsy maray zavatra ny tananao anankiray ty dia zao no teneniko hoe raha zany hoa za tsy manaiky an'izany fa zavy olona efa mivavaka dia fatorany dia volan'ny famisaviana saniny zany fa tsy manaiky an'izany a dia tamin'ny maraina zany nandeha mbola marary be le izy nandeha teto dia fananiko mihitsy hoe tsy troko amin'le tamin'ny maraina teo fananiko mihitsy hoe tsy troko amin'ty tanako marary ty ty zanako ty tsy troko dia olona avy eo dia heniko mihitsy hoe marary le izy dia mipetraka teo am-pitoerana teo dia sady mivavaka mangataka amin'ny rahan'i Jesosy hoe Jesosy eo trano ty tanako ty fa hitanao fa zary am-pianakaviana ny zavatra ny asa mandrarako tsy maintsy ataoko dia mivavaka teo dia rehefa mananga tanana dia fananiko mihitsy ty tanako ilany ty ny atsangako dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tena heniko mihitsy hoe tsy mahatsapa manaitaina mihitsy aho zao nefa teo ngolongolo be tanako rehetrarehetra io dia fa voninahitra ho an'i Jesosy fa tena lehibe izy ary tena masina za zany rehefa tonga eto tsy mijery hoe iny olona fantatro ry ohatr'izao fa i Jesosy eo ambony na ty na pasteur ety ambony ety ara fantako fotsiny hoe ihany izany teny izany fa tsy mijery an'izany fa Jesosy ny anahy jereko ambony tafo eo io Jesosy amahita ary za rehefa tonga eto amin'ity toerany ty
dia zao foana ny ataoko hoe matoa tongeto aho tsy maintsy misy zavatra ataon'i Jesosy amiko mandritra ny herinandro iny tsy aloha izay misy an'izany tsy misakafo ny hariva mangataka any any anabavy vadiko isaky ny hariva fa zao zay atoko hatramin'ny tena joroko hoe mivavaka hanompo an'Andriamanitra fa tena voninahitra an'i Jesosy fa tsy foty izany ny volana ataovy aleloia mamy afaka le tananao sitany Pascaline ny anarana inona zavatra nataon'ny tompo zavatra nataon'ny tompo tamiko izany dia fanasitranana sy ny famonjena ny akonako voninahitra moa izany ho an'Andriamanitra rery any ny joroko vavolombelona eto fanarary raha misy olona mahita anahy angamba dia tsy ohatr' izao ny abeako fa tena ngeza be mihitsy dia nisy rano taizany le izy rano atao mikiboko nisy rano dia nivatako rehetra dia ny foko izany nanao radio dia ngeza be le fo dia hoe manary maniavokavoka mihitsy izany dia hoe reraka be izany le fo izy ny dokotera dia niditra hôpitaly mihitsy moa izay tamin'izay dia niantso ny paster Ertina tamin'izay hoe paster misy rano aza dia eto mambavaka dia ozy paster hoe allo izy miditra hôpitaly aloha dia asorina le rano dia rehefa avy eo izy mivavaka tsara dia tany amin'ny hôpitaly moa dia nijerena ny tension dia niakatra be dia ny fo koa le natao radio dia ngeza be dia za sepitra be zany dia nitazomy tany amin'ny hôpitaly dia tany amin'ny hôpitaly aza mivavaka tena hoe zaho Jesosy tsy hijanona eto izany satria raha mahita le marary eo amin'ny hôpitaly aho zany dia tena mampalahelo daholo le marary eo amin'ny hôpitaly za koa nefa ny zanako mbola kely mbola herintaona latsaka dia za nefa tsy mahazo mampinono koa amin'ilay fanafodiny natao aminahy zany dia za zany zay Jesosy zaho tsy hijanona ela eto amin'ity hôpitaly ity zany fa za zanakao fa za tsy hijanona ela eto zany dia nandalo tamin'ny paster Serge dia nangatabavaka taminazy dozy paster Serge hoe tsy maharitra ela eto zany ianao ozy izy dia niraisiko ampinono zany teny paster Serge zany hoe tsy hijanona ela eto zany satria zanako any an-trano mbola kely izay sahirana be amin'ny tsisy miandry zany any hôpitaly ny vadiko tsy miasa amin'ilay miandry anahy foana dia tonga moa zany ny atalata dia niteny tamin'ilay dokotera satria manao analyse zay dia manao écho dia le analyse zany lafo be dia hoe ngava tsy mety raha atao any amin'ny nosty dia mety ozy izy dia nandeha naka rendez-vous tany amin'ny nosty dia herinandro tao aoriana le nidirako hôpitaly zany zay vao afaka manao analyse any amin'ny nosty dia mivavaka zany toy zay hoe Jesosy omety-olo-tsainao za hiteny amin'reto dokotera reto andeha hody dia miteny tamin'ilay dokotera moa zany atalata maraina dia enao izy izy mbola tsy afaka mody fa mbola manao an'ilay analyse dia le valile ko satria ozy izy mifonao hoe fa reraka dia tsy dia miasa ntsony dia mila toanana fanafody ozy izy miara-miasa mifonao zany dia ozy izy hoe zany ny tenin'ny dokotera fa tsy teninao zany Jesosy fa tenin'ny dokotera zany dia avy eo moa zany atalata maraina talata tondro paster Serge le tonga tany dia alarobia maraina zany tsy napozinay zany vita ny visity dia ozy izy le dokotera hoe mody aloha ianao asoteka mafy any tompo dia vadiko raha tsy nafantatra zany satria izy nandeha voaka nanatitra an'ilay zanako nanatitra sakafo atoandro dia mody aloha izy ianao dia ataovy le analyse dia ataovy le écho dia eto aty valiny dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa le dokotera zany tena napatahotra anahy mihitsy tamin'ilay valina analyse voninahitra ho an'Andriamanitra ry havana fa tonga tany tsisy nininona valina analyse tsy niditra hôpitaly tsy niditra ntsony tsisy nininona lefa valina izy tsisy nininona nefa le dokotera nampitahotra anao mihitsy nampitahotra anahy mihitsy izy dia na ny olona se nitsidika anara dia niteneniko azany aretiko zany dia kivy daholo hoe voto ny fo dia sarina ny avokavoka dia tena ratsy be nke zany aretinao zany fa za ndray dia ozy izy hoe Jesosy hainao ny manasitra anahy hainao ny manasaka anahy fa betsaka ny olona nijoro vavolombelona le fijoroan'ny vavolombelona paster Timoty ny tena niraisiko iny hoe paster hainao natao tamin'ny paster Timoty hainao atao amiko zany ataovy aleloia dia voninahitra moa an'Andriamanitra fa hatramin'izao milamina tsara ny fahasalamako fa le vatana zany miala daholo le rano dia zao ny tena vatako normal hatramin'izay dia faharoa moa nanafan'Andriamanitra namonjen'Andriamanitra ny akonako ny vadiko moa zany vao fatotra tao anaty fifohana rongony
dia 20 taona zahay satria fito amby folo taona izy 20 taona ny nanana rongony ony dia voninahitra moa an'Andriamanitra fa mivavaka tato izy tsy natao délivrance tsy natao nenena fa tonga dia afaka atao haleloia zany dia zao izao fa lasa mivavaka ato zay menakavy kely efa tsy zay menakavy kely dia isaorana an'Andriamanitra lehibe zany Madame Nasmine ny zavatra nataony tompo zavatra nataony tompo anazy zany voninahitra aloha anazy rery any fa taona maro tena taona maro zany mpiteny devolo ny fiainanay ny tokantranonay ny vola manangana zay mividy tômôbila mividy moto simba potika satria mbola voafatotra tanaty fijangajangana mivadiko tamin'izany fotoana zany ny tokantrano zany zay vidiana ohatrany tsy hita hoe manao ahoana ny vola tsy hita hoe tena misy zavatra mitsangana nefa ohatrany rava foana dia tao anatin'izany zany za rehefa nitenana dia tety fiangonana ary izy ary ny tena misy hoe ianao ohatra makorety fiangonana miova fiangonana tao za Jesosy ny dedako satria za tany ampanompo sampy ary nitety amin'izay rehetrarehetra ny dedaviko nefa tsy nahita an'izay fahasambarana fa vola fotsiny lany fa nefa tonga tato nafantatra amin'ny famarinana ny zavatra rehetrarehetra dia tena ho zao ato misy anahy Jesosy hijanona ato ahako satria tato na mivano fiainako tato na mivano ny zavatra rehetrarehetra nahazo ato ao anatin'ny aretim-po tsy mba manana fandeferana zany tanatin'ny fiainako satria tany amin'ny fahazazana zany dia efa potika amin'ny fiainako tsy mba nanana zany ray aman-dreny zany fa n'olona nitaiza dia tao anatin'izany zany nitsiry ny aretim-po dia rehefa na hoe andeha mba hanambady kanjo zany zavatra niseho vao maika tena hoe zao ve ilay tokantrano fa tena tsy hivy fa hoe za hoe nitety tany amin'ny zavatra n'izao tontolo izao tsy nahita tany dia ho za hoe Jesosy aizany misy anao aizany tena misy anao dia nidedaviko dia tato nahitako hoe ato sisy Jesosy dia tamin'izany fotoana zany tena nikavina manao izay mampietsiketsy hoe mba hitiava ilay vadiko zany natao daholo na lokomena ny zavatra rehetra rehefa zavatra zao tontolo zao fa satria mba misy koa fampianarana tany amin'ilay fiangonana manao venao mba tsara tsy faotana mihetsiketsika maninona dia nefa nita anatin'ny teleny TNTV tamin'izany dia tao misokatra nisy nandona amin'ny foko hoe ve Jesosy tsy dia zany loatra ny fa le atao anatiko ato no mila amboarina dia teo amin'izay nanova ny fiainako nanova ny fietsiko nanova ny fiteniko marina fa mbola tsy tena tanteraka fa tato nanamboarany Jesosy tsikerikery nanitsana ny zavatra rehetrarehetra fa na inona ny zavatra niseho miditra ao an-trano dia miady foana izay vato mifanjaja dia ho za herinao zany Jesosy herinao zany teny zany ianao mahenao zany fa tsy maintsy voavonjy ny ankonako tsy maintsy tafita zay reo zavatra nalainy devolo mpiteny devolo dia tsy maintsy ho tonga amin'ny tokantranonay tamin'ny volana marsa iny vadiko io zany tao anatin'ny fahafambaraka aloha nisy vehivavy niaraka taminy mifampitabataaba tao anaty tokantranoko dia nanao vava mihitsy tonga tao ilay vehivavy tonga tao satria nitady anazy dia rehefa nitady anazy dia ohatrany hoe zokony tedaviny ka tsy ilay zokony kay fa izy za tsy nahafantatra fa izy napetsoko hoe misy olona mitady anao ao mitady any zokonao dia niresaka tany zany zareo nifandonandona tany dia rehefa tonga tao an-trano dia raikitra ny fanazavahan'izy roa dia za moa nangina satria fatany tamin'izany fotoana zany hoe ty vadiko ty tena masamamono tena manana fo ratsy dia niteny izy zany hoe tsy fantatro marina ozy izy io vadiko io fa raha io mamono anao angamany dia tao anatin'izay nefa ilay vavy ohatrany hoe izy tompombady dia za zany Jesosy amboary ny foko fa zao ny zava-misy fa tsisy resy zany eto fa ianao no manjaka ato amin'ity tokantrano ity fa raha maha-olombelona ny nofo dia tena hoe tsy ho zaka zany hoe raha vavy zany miditra ao anaty tokantranonao miady aminao mifandahatra aminao hoe zany tena tompony sy zany tena ohatr'izao sy zotrany hoe izy ny tena mandahatra amin'ny fiainan'izy roa tany zany entiny ao a-tokantranoko rehefa namaly nefa dia ozy izy potehako ozy izy io za tsy mirarahana zany fa potehako ianao ozy izy ary hoentiko any amin'ny tribonaly dia ozy mantsy azy hoe za manaraka raha ohatra zay mifantatrao fa mety dia raha za matahotra higadra indray ozy izy fa ataoko aiza ny zanako fa sady tsy ahy ozy izy ny tsy anao dia ozy izy hoe manana ny tomponao ianao za koa manana ny tompoko zay ataonao azy eo dia atao fa za koa manana n'Andriamanitra dia lasa izy mivoaka na sainanody
dia tao anatin'izany zaho izy tsy ody fa zaho izy tsy matory ato io tsy matory ato io amatsa le vadiko fa avoay eo io avoay tsy miara-matory amintsika ato zany dia namena frais moa zany izy hoe ianao mandeha miresaka aminazy zany dia avoay ihany io dia lasa izy dia za tao anatin'izany fotoana zany tena nitolona hoe jesosy aheninao zany feo zany tsy manaiky resy zany fa ianao nakana ianao nanavitra amin'ny fiainako tsy manaiky resy zany mpiteany devoly zany ny akonako fa ianao mahita anao mahafantatra amin'ny fanompoko anao dia tahita tao anatin'izay fotoana maro 20 taona lasa zay ianao mahita tao aorianan'izay dia lasa le vavy za zany niteny anazy mibeba ianao ateny vava fa za niteny devoly zany tena misy zavatra zany tao anatin'izay ilarobe midira le vavy tao iny voninahitra ho an'i Jesosy fa tsy ho amo fa tsy nisakafo izy ny andro ny alina iny 3 andro sady tsy nisotro ranony tsy mihinan-kaniny tezitra sananao iny tena mibebaka ary tao anatin'izay fibebana zay dia zay sy ny zanako zany taitra foana tsy hinan-kanina verina efa ela ninanako hanina ozy izy fa alao aozy izy fona amin'i Jesosy hibebaka amin'ny zavatra atao haleloia mafy maha-olombelona moa 3 andro tsy mihinana zany nefa ny olona maranily zany manana vatana tena hoe tsy mazaka angamba ataoko hoe tsy mazaka hoe tsy mihinana angamba raha hoe amin'zareo fa rehefa tonga rehefa tao vita zay fifadikan'izay 3 andro dia nanompo teto zay za koa dia izy dia tao anatin'izay herinandro inan'izay le devoly le asa mifamosavina nanomboka nanao krisy sabata zay tonga teto nandeha tany amin'le nitareany taty le mivadiko dia zaho izy izy ody fa marary ohatra misy marary dia nividianana an'ilay fanafody nify zany satria ohatra maha-olombelona hoe tsy havita hivavaka zany fa ody Jesosy aloha zany alana le fanaitainana aloha dia lasa mividy an'le ino le menamena kely fanafody nify reny dia namena anazy kay tsy hohanina izy tonga tany an-trano zay ny raha mivavaka za mikenikenina mandeha metsena izy manao krisy be amin'le devoly taozy izy roneny no any am-piangonana fa misy tsy mazava sady mibatain le beboly lasa zay tonga dia naka taxi nakaty dia niasana teto izy niaraka ny atseny devoly teo moa zay mivady dia izy paster asana famosavina izy paster ertina satria mbola tratranay teto izy fa tena mila mandrosonareo dia tao anatin'izany fotoana zany tena saika ho ataony malemy saika ho ataony lasa-dala fa za zany tena nitolona teto tonga teto foana napetraka teto tsy aloha teto izy niasana izy tsy mahavita mitsangana fa orona mandritra zay 3 andro zay tsy natory fa miady aina izy miady efa mifahafatesana fa za zany tena hoe mivavaka amin'ny andro alina reraka ihany nofo dia matory kely fa izy zany eo mijerenay matory zany tena hoe hofaty azy zany tena hofaty zany fa tsy rarahin'ny ankonako dia ohatran'ny taitra tampoka indray dia lasa indray mivavaka fa voninahitra ho an'i Jesosy fa tena sitrana tena sitrana izy zao le olona saika teo mba voana fahafatesana sitrana tanteraka teka mafo any Jesosy tena fiasan'Andriamanitra zany satria misy raha misy nana mivotony nify dia nana avy any zao izy sitrana somatsara satria na izy raha tsy afaka niteny fa nidiny devoly mihitsy mivavany tsy afaka nihinan-kanina na rano ohatran'iny arany miditra ao am-bavany dia tena mikaikaina tena mikaikaina fa voninahitra ho an'i Jesosy fa tena deraina izy fa tena mahay zavatra tsy takatry ny saina tena tsy takatry ny saina ny zavatra dia misaotra satria tao anatin'izany 20 taona mahery zany nitolomako ny vadiko io fa efa le mahazo teny eto hoe tonimy fonareo fa entika ivadinao zao ambanao aloha mitsangana kely aiza rahalahy zany teka mafika ho an'ny tompo mandroso rahalahy mandroso aty mba zao rahalahy mahafinaritra tsara mijery azy sitrana ianao tena sitrana marina dolo resaka iramato teo marina tena marina ka voninahitra ho an'Andriamanitra ny olona tena tao anaty fahadalana no ampiasain'Andriamanitra ihany koa ho fitaovana mitahiny tomponareo vady dia tombo fahasoavana dia tao anatin'ireny fampitehana fanananay ireny dia mba nanangom-bola mihitsy zay taloha fa tena ohatran'ny ravarava fa ty tamin'ny taona tany amin'ny collégium iny fisandratana ny fiainanareo dia iova dia tao anatin'izany dia navita nanangom-bola zay
zao naverin'i Jesosy daholo ny zavatra potika tamin'ny herinandro io zay mividy moto etsy ampitetsy dia tena hoe misaotra ny tompo hoe tena nomeny tompo tsikelikely oneran'ny tompo ny zavatra simba rehetrarehetra sy potika dia ho anazy ny voninahitra dia makasitraka anazy. Ataovy aleluia mafy tahitomponareo vatsy hitonga hatrany ny fitahina sy fahasoavana. Hoantsika eto Tomasy Rasiny manodidina vahaony oloko vahaony ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadideo ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony vahaony izay sainy amin'ireny fijoroana vavan'olombelona zay na raha antsika teto reny arak'izay zany dia ny sabotsy 21 janvier ho avy izao ny fotoana faharoa Maria koa raha ho avy ianao dia tonga avy mialoha satria tamin'ny sabotsy teo dia tsy ombony trano mipetraka ny olona tavela tany amin'ny arabe dia teny amin'ny arabe no mipetraka nisy ihany nampiasa écran tsika amina efitra sasany dia nisy olona any amina efitra sasany ihany mitany écran jerena dia ny rarina tsy le hoe ho tonga aloha fotsiny mba azo seza fa ampiseho anatrehan'Andriamanitra koa hoe olona matotra ianao olona mangetaheta ianao olona tery ianao manao rendez-vous amin'ny Jesosy ianao ho totosaina eto mangarano ambadiky Damascos eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko mangarano io fotoana io manomboka amin'ny 6 ora maraina ao zany anankiray ary eto ankirihery eto amin'ny paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankirihery io fotoana io mbola ny tenako ihany miaraka amintsika anao ny vavaka hitondra ny fampianarana azava tsara aminao tsisy ady tsy tokony ho resy zany ry havana tsisy ozina tsy tokony ho tapaka zany tsisy devoly tsy tokony ho resy zany azo resena daholy fa kosa mila mahafantatra ny zavatra tokony atao ianao ny tena problème ny ry havana tsy ny devoly ny tena olana tsy ny problème ny tena problème tsy ny trosa ny tena problème tsy ny vadinao sitake fa tsy fahafantaranao ny tokony atao ny tsy fahafantaranao ny tokony atao ka tsy hoe délivrena fotsiny ianao fa tena mila mandray fampianarana amin'ny fomba hiatrianao ny zavatra hiatrianao sy ny fomba hiatrianao ny devoly ary alalanao araka ny teneniko teo hoe inona ny mbola ifikirany devoly ihany ao amin'ny tokantranonao na eo amin'ny akonanao na eo amin'ny fiainanao manokana inona ny mbola ifikirany satana mino fa andray zavaritsika menakavy io toerany fotoana moa zany dia sady manerana ny trano fivavahana vaoniloko manerana ny trano fivavahana vaoniloko zany hoe anareo le mpino efa tany any amin'ny sampany reny dia any nareo no mijanona izany fa neto ankiriry neto mangarano dia toroteny ray ihany dia tsika ihany koa moa zay vonina ndray an'izay amin'ny écran dia afaka mandray an'izany tsy maninona afaka mandray daholo tsika eto tapin-tanàna rehefa maniry andray an'izany tsika fa ny loha hevitra dia mbola ao anatin'ity grande délivrance ty izay anafahana tanteraka ary zato isan-jato ny tenenako aminao
zato isanjato fa tsy maintsy ho afaka ianao tsisy devoly afaka hiazona anao zany tsisy devoly afaka hiazona anao zany tsy maintsy miova ny tantara mbola fanambona aperakantsika hoe tsy maintsy miova ny tantara ao anatin'ny tony fotoana itony mametraka mandram-peona mandram-pitafa ho amin'ny manaraka veloma tokoa ho antsika eto Tomas na sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ny ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidio ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vao ny oloko paradise teo aloha apitany bazary may ankirily hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony Andam, fa tsara Jehovah.